ay tsara lay vaovao rehefa nivoaka i Dilanina fa zao andeha tsika reo malagasy ampiseho foana firaisankina amin'ny Dilanina zay nisamboriny vokatry ny fitoriana nataony Iasy Madagasikara na ny Telma ka aleo ataotsika foana lay boycott mariky ny firaisankina firaisapo ho an'ny Dilanina ary tsy fankasitrana ihany koa ny tolotra ataony Telma ho atsika be de be tsika no mitaraina fa mangalatra ny Telma crédit manjavona tsotro zao ary io taux d'intérêt pourcentage ambony be alainy amin'ny vola avance io efa tsy rariny kosa manina ny fanjakana tsy mijery hoe fanambakana ny voaka malagasy nge izao ataony asa zao 4% no alaina amreo mindrambola amin'ny vola avance fa ny malagasy moa mahantra tsy manana safidy tsy voatery manao an'ilay izy ka ho mariky ny rehetrarehetra zany no mariky ny tsy fankasitrahantsika ny rehetrarehetra zany dia andao itsika voaka malagasy irahina amin'ny alarbi zao apartado vidéo ty amin'ny alarbi zao io fotsiny no angatahako amitsika anao boycott total boycott national ny Iasy na ny Telma itsika tsy misy mampiasa Telma tsy miconnecte amin'ny Telma tsika tsy mividy mega tsy mividy crédit tsy misy mandefa vola amin'ny alalan'ny Telma amin'ny andro anankiray io naiza misy anao manerana ny Madagasikara ka mbola manana puce Telma ianao na Iasy manana compte M-vola ianao dia aza ampiasaina amin'io andro anankiray io zay fotsiny no angatahako amitsika mbo firaisankina amitsika amin'ny Dilanina sy ho tsy fankasitrahantsika ny tolotra ataony Telma izay lafo loatra miraso